Lafy mavahoafa kosa indray dia olana fandaminana avy any amin'ny Université Antananarivo no nitranga omaly teny Ankatso raha nambaran'ny tale jeneraly ny postra malagasy. Ny postra malagasy izay mandray antanana ny fizarana ny vola ho an'ireo mpianatra. Michel Arana ary zao. Filaharam-be hatramin'ny 4 alina ny toy maraina io no nitranga teny Ankatso nandritry ny fizarana ny vatsim-pianarana. Misy tamin'ireo mpianatra no voatery nijanona tory teny an-toerana atao ihany koa ireo izay tsy maintsy tonga vao mangiran-dratsy. Zay zao efa nisy hatramin'ny 2 sasany maraina tonga taty lahatra botra. Zao vao andray botra zay zao mbola miandry. Androany manko tournée dia miandry fandaminana zareo ao dia androany mandray botra. Androany aloha eo amin'ny fakulteny Ex mandray androany aloha dia bourse à 3 mois ny an'ny deuxième année miakatra. Fa amin'ny première année mandray 4 mois plus équipement. Fa ny 1 mois sy ny équipement ny deuxième année miakatra amin'ny fandaminana amin'ny takombolan'ny université satria fa tonga aty amin'ny takombolan'ny université. Raha za manokana zao tara mihitsy za tonga tety satria tamin'ny 7 teo za tonga tety. Tamin'ny 7 tamin'ny 9 sasany. Zay zao efa tamin'ny 9 zao za manokana tonga taty. Zao efa amin'ny 1.20 latsaka feo. Dia nefa zay rehetra zao tratra tsy hitandry zareo ilay numéro téléphone anay dia sy milahatra manao réclamation eto zay dia tsy maintsy miandry eto indray zay zay efa reraka hatry ny alina zay sasany ary natory taty zay mba dia niafitra taty sasany natory taty anomaly zany nisy korotana dia tapaka ny jiro dia tsy afaka tsy nahazo bourse zay omaly na zao science politique bourse 4 mois plus équipement. Laza androany ny tale jeneraly ny postra malagasy izay mandray antanana ny fizarana ny vola fa olana ara-pandaminana avy amin'ny Université Antananarivo no nahatonga izany fa tsy ny vola sy ny fizarana izany no olana. Ny fandarana tamin'ny androany moa amafisoko ihany fa mandoa vola no anjaranay postra malagasy. Mandoa vola no anjaran'ny postra monnaie. Fa ny université no manao ny programme rehetra mamaritra hoe reto daholo ireny mahazo vola androany. Raha ny famaritana zareo tato amin'ny université zany dia mitotaly tany amin'ny 7 mahery tany hoany ny tokony nandray vola tamin'ny androany. Iny tsy dia olana. Ny tena anisan'ny olana omaly dia raha ny fanarahana tamin'ny alahady hariva fa zaraina amin'ny salle maromaro, toerana maromaro ny tokony zarana an'ilay mpianatra nandoavana an'ilay bourse an'ilay mpianatra. Rehefa tonga izay maly dia ity gymnase rehetra ity ihany no amenanay. Dia voatery tato zany zay no niasa satria ity no namenanay. Dia nahita n'iny moa zany ilay olana omaly zany rehetrarehetra dia androany zany efa hitanareo fa miparitaka any anaty salle maromaro any daholo ny fandoavana an'ilay bourse. Dia hitanareo fa milamina tsara io ilay izy. Raha ny fanazavana misy ny fepetra na ahafahan'ireo mpianatra ireo vao marina fa misitraka ny vatsim-pianarana sy hita ao anatin'ny lisitra. Nanomboana azy nisy lisitra avy any amin'ny université. Efa nisy application zany nomanina taty amin'ny équipe technique ny postre dia nampidirina tao anatin'ilay application taty aminay taty amin'ny postre ny lisitra avy any amin'ny université. Ka ny fomba nampidirana azy dia natsoina ilay mpianatra ho tonga eo hoe eo marina ve ty mpianatra ity dia no hamarinina daholo ny pièce rehetra manamarina fa mpianatra tokoa izy. Dia rehefa vita izay le natsoina hoe qualification zay zany hoe nanaovana qualification aloha zany le liste avy any amin'ny université. Rehefa vita io qualification io dia naverina tany amin'ny université sy ny ministère ny fampianarana ambony ary ny tao amin'ny fiadidinan'ny république io liste vaovao nivoaka avy taty aminay io dia ny valideny zareo io liste io. Zany hoe nanaova zareo validation le liste dia rehefa vita le validation n'io liste vaovao io dia naverina zareo taty aminay indray le liste validé. Dia io liste validé io no namoronana compte postre monnaie rehefa avy eo. Ka raha misy mitaraina fa tsy tao anatin'le liste zany, tsy ao anatin'le liste an'le compte postre monnaie amin'izao fotoana izao dia dika zany
tsy tao anaty lista validé. Tsy nahazona fanampanazavana kosa ny avy eo anivo ny fiadidiana ny Université an'Antananarivo androany. Raha ny hita teny an-toerana io maraina io vao niova ny fandaminana ny zara-toerana isaky ny departemanta ny fizarana ny vatsim-pianarana. Tokony ho tamin'ny 2:06 atoandro no nivoaka tao amin'ny page Facebook ny Université an'Antananarivo ny fandaminana. Raha ny antotanisa mpianatra 105 no nahazo ny vatsim-pianarana sy ny ekipement miankina amin'ny sampam-pianarana omaly, manodidina ny 7 kosa androany ary manodidina ny 3 izany manomboka raha ampitso hatramin'ny sabotsy izao.